Ny tontolon'ny famokarana indray kosa naharitra herintaona ny fikarohana mahakasika ny fanodinana ireo voankazo sy legioma izay nataony atrikasa patimady izay atrikasa iray moa anampiana ireo mpamokatra eto Madagasikara. Anisan'ny vokatra izay hitan'izy ireo fa mahomby ara ny fanamainana iray ny fanamainana ireo voankazo sy ny legioma mba hitahirizana azy ireo aharitra kokoa. Fanadazina mahakasika an'izay rahantsika amin'ny roa Tsirakontrony Rainy sy Stefana Razavimandimby. Nanatanteraka fikarohana mahakasika ireo fomba afaka hitahirizana sakafo ny patimady na ny fandaharana asa ho fanampiana ara-teknika ireo mpamokatra eto Madagasikara. Hita araka izany fa misy fomba azo hitahirizana ireo vokatra toy ny voankazo sy ny legioma izay betsaka kokoa raha ny eto Madagasikara. Mba hialana amin'ny mahasimba ireny vokatra ireny indrindra no nanaovana ny fikarohana ka tamin'izay no nampiarina ny fomba fanamainana ireo vokatra ireo mba hateza kokoa. Tamin'ity taona ity dia manodidina ny 2 taona ny vokatra nalefa tamin'ny tsena anatiny ka ny 900 kilao ireo dia nalefa tany ivelany. Moka ny vokatra ny fanadihadiana zany mikasika ny tsena ny voankazo sy legioma eto Madagasikara. Eto Madagasikara moa zany fantatra hoe manana vokatra frais betsakitsika ary manana karazana vokatra maro kanefa misy fotoana lasa rehefa le amin'ny fotoana fitosan'ireo vokatra ireo dia tongana be vidiny le voankazo dia tena latsaka be vidiny dia sahirana be ny rotatsantsika zany amin'ny lafiny iny. Dia ny patimady niezaka nitondra fomba anankiray voalohany indrindra aloha ampitomboana ny vidin'le vokatra dia faharoa manarakarak'izay ampitomboana koa ny fahafahana mitahiry ny vokatra ho an'ny mpanjifa eto Madagasikara satria araka ny efa voalazako teo moa hoe misy eto Madagasikara misy fotoana ny vokatra tena resaka ohatrany afaritra tasy. Iny moa matetika ohatra resaka foana misy fotoana raikesika arivo ariary dia nefa misy koa faritra eto Madagasikara ny avaratry ny nosy zao 500 ariary ny voatabia sinkana voatabia iray dia nefa misy fomba zany ahafahana tahiry azy ela be kokoa. Dia nandritry ny izay 5 taona nisy ny patimady zay zany dia niezaka izay nampofana olona mba hife zany io famokarana voankazo sy legioma maina io. Anisan'ny tombony amin'ny fitehirizana sakafo ny fanamainana azy ireny satria maharitra herintaona sy tapany hatramin'ny 2 taona ny fitehirizana azy ireny. Ny voankazo ny tena be mpitia indrindra ka 520 karazana ireo efa nanaova ny patimady andrana ankoatra ny zavoka izay mbola tsy fantatra ny teknika hanamainana azy. Ny tanjon'ny patimady moa dia ny hamoahana vokatra eo amin'ny 720 taona isan-taona no avoaka amin'ny tsena anatiny sy ivelany amin'ireo voankazo sy legioma namainina. Entina ihany koa ampitomboana ny vola miditra amin'ireo mpamokatra izany.